izy eo zao androany manao montage dia hatramy maraina dia zareo moa manao montage iny misy fotoana tsy matory mihitsy dia ohatra ny foana manao tournage na filma isan'andro dia anaty tena miasa be mihitsy dia izy io tsy ho vita izy izy dia zavatra ty rehefa ny ahoana matetika ty zavatra ty soratra be dia todra ny fialantsiny dia niantso anazy izy teo dia hoe mbola mamafy amban'ny kelo hoavy tsy mitena zany izy mbola manao tournage na montage tamin'ny fidraretsika tsara dia tamin'ny fianareo nirasaka reto avy izy tamin'ny fianareo nirasaka tsy hoavy izy zao mihitsy totoandro efa après-midi mihitsy miantso eo avetika ary le sika tamin'ny maraina moa raha tsy hoe manao tsinitsiny andreto rahalahy reto fa na ianao miangavy mba horaisiko izy dia iresaky za io dia angeky iny nefa mitsizy mety aketo ohatra ny lasa saina ihany iny am'izany satria za efa vonona ny amin'ny baiboly ny amin'ny tenin'Andriamanitra tsy io rahalahy io zany no miankofan'ny olona tsy io rahalahy io no lazy fa miala tany amin'ny fiangonana daholo ny fanahy masina tsy io rahalahy io no lazy fa isorany ny plaky-piangonana fa marika tatandrazy e zay no ianasako azy eto no ny fiangavianao dia nanaiky any aha iresaka aminy ampianatra azy ny tenin'Andriamanitra inao moa araka tenenao tamin'ny maraina fa manana ny fomba fijeriko izy amin'ny baiboly dia nanontaniako tsara anao mahay mamaky teny eo izy eo izy ianao dia ataovy tonga va izy ma baiboly no jerentsika fa ny rahalahy tsy fantatro mialatsiny fa za tsy nitady anao rahalahy fa marika tatrandraza no ilaiko araky ny fiangaviana eny tokoko eny tokoko dia ndo amizay mamaka zany atao misondranao zay Jesosy Kristy tompo am'izao fotoana izao tonga eto rehefa rahalahy reto a délégation ny marika tatandraza no ny fiangaviana izy reo isak'ampo naika nefa tsy tonga tetondray izy am'izao fotoana izao fa ireto rahalahy sy anabavy reto no tonga eto a tsy tena tapa-kevitra iresaka amin'izy ireo satria tsy reo milaiko fa le olona zay milaza fa mila miresaka ampo a mangataka fitenenana kely nefa izy zao tompo a dia manome izany a aoka ny fanahy masonao no reto a miasa mahery amin'ny anaran'i Jesosy amen tsara angamba ny tsy fantatry paster izy naran'iny dia zany ny présentation mahafantarana izy dia na dia tsy mitady azy misy matoky fa zavatra rehetrarehetra zany tsy zavatra tsy nasiny indrinan'Andriamanitra manantsoky le romantina mpianatra université tao fanavita dia avan'Andriamanitra ny foko dosy dia 13 commencena masan'Andriamanitra manambady vita malagasy karakarana mananjalaka raiky mipetraka teny-petakao zay zany mikasikarakara manana teny ihany satria amin'ny kristiana ny fialantsiny moa efa mitiny ranabavy kristy ny amin'ny tsy fahatongavan'ny apôstôly marika tatandraza magnina zay fialantsiny zao ka araka ny heno za koa zany vao efa 2 heures et demi teo angamba sa 3 heures teo dia nahazo appel hoe mitongava aty fa misy asa kely mba tiako anampianareo anakao izy dia tonga za izy apôstôly satria izy manao montage araka voalaza teo dia karazana nanao ino ma zany nakadony aloha zany za am'le zavatra andeha anao aty tsy hoe le fatany miaraka ny circulariste teny circulariste io efa misy fotoana misy tonga taty tamin'ny maraina dia hoe nangataka ny fiara-miasa ary mifona izy izy satria zay ao izy ny tenin'Andriamanitra za mbola tsy nahavaky izy jiaby ny baiboly ty fa misy tenin'Andriamanitra ndraiky milaza hoe raha misy ny rahalahinao zay manana ady na hoe nanao zavatra nanao fitony azy ianao dia mangataka faminana ary
zay zany angambany hoe ataoko tsisy miala amin'ny fampianarana raha baiboly ifampitany seraclariste zay dia mbola niteny koa izy amin'ny fiaraha-miasa satria na Jesosy Kristy azo koa milaza hoe aoka ray izy rehetra ray mpiandry dia Jesosy Kristy dia niteny zay moa zany seraclariste hoe ohatra naheno zay teny paster Isidore hoe mbola miankina amin'ny zavatra maromaro misy condition tadiavana zay vao mety hoe afaka hiara-iasa hoe misy zavatra zany tianao fantarina aloha zay vao afaka hiara-iasa satria zay za manokana zany anisan'ny hoe idina amin'ny resaka zay nampitay seraclariste aminareo mba hoy izy aho taminazy hoe samy manana ny lalany hoa nilay hafa indreo hafa hoa mbola tsy mikolana mihitsy tsy mitovy tsy mitovy le fomba fijery asomary verokazavaina vaneo izany zany koa nyfampiresana azy nangataka izy a hiara-iasa ny amin'ny fifohazam-panahy eto a Madagasikara dia za manokana efa lalana mizotrany amin'izany zao lalako zao tiako ny fifohazam-panahy mangetaheta sinoana mafy an'izany a mihoatra lavitra noho ny olona mitany karakaina mangetaheta isotro rano mikorina aveny amin'ny vatolamba aveny a ny anoanako sy metaheta fifohazam-panahy manomboka eto mahajanga manerana amin'ny Madagasikara fa zao no nampitaiko taminareo tamin'ny maraina raha ohatra ka mitovy ny fomba fijery ara-baiboly a dia afaka hiara-iasa isika dia zao tsara no teneniko hoe raha ohatra ka mifanaraka amin'ny zavatra anatin'ny baiboly zavatra ataonareo a afaka miara-miasa sika satria nareo nangataka fihavanana ka tsy hitako zay havanako aminareo za tsy miady taminareo raha miady taminareo dia ndao hiavana sika tsy miady fa ny fiara-miasa ny tsy azo atao raha tsy mitovy ny fomba fijery ara-baiboly araka nazavako tamin'ny maraina hoe tsy ao anaty baiboly a ny olona miankohoka amin'ny olona lazaina va apôstôly Cornelio niankohoka tamin'ny apôstôly Petera fa natsangany Petera hoe tsy mety zao Jauna niankohoka tamin'ny anjely avy any an-danitra fa ozy Jauna amin'ny apocalypse 19:10 tany remo a aza manao izao ianao mpianatra universitaire hainao nidika ny tany remo amin'ny teny frantsay attention tsy azo atao zao Andriamanitra ihany mivavao dia mbola naverina any amin'ny apocalypse 22 teny faraparany any keo satria mbola niankohoka fa noroandray John no niabetsaky ny voninahitry ny tompo tamin'ilay anjely sy ny révélation angélique dia niankohoka izy dia ozy indray nianjely hoe tanremo aza manao an'izao fa mpanompo namanao ihany a sy naman'ireo mpaminany a izay namanareo zay zany nazavaiko ka ny apôstôly lazainareo fa apôstôly marika tatangaza dia mampiankohoka olona eo apoti-tongony fa volombelona indray andro andeha ionamy tany an-tany malandy misy rahalahy anankiray a protocole teo ambaravarana rehefa miditra ao izy ianao dia zao niteneno masina Jehovah tompony maro eniky ny voninahiny ny tany aman-danitra isorana ene ilay mpanjaka avy amin'ny Jehovah dia miankohoka ianao izy ho any mpanjaka avy amin'ny Jehovah idada ozy izy ho any dada marika tatangazy mpanjaka n'inona ho ampanjaka ny tany izy avy tsara ny pastera rehetra dia miankohoka ianao izy dia nazavaiko tamile nazavaiko taminareo tsy tahaka mihitsy le izy fa izy ny briky hitaingena an' Jesosy ka rehefa nitaingina tamin'ny briky i Jesosy dia miankohoka ny olona tamin'i Jesosy izy ihany koa ny briky dia miankohoka amin'ny Jesosy eo ambonin'ny olona amiko zany ce n'est pas biblique fa rehefa naniraka olona Jesosy tsy briky hitaingenan'ny olona fa ao anatin'ny olona Jesosy ka tsy hoe miankohoka amin'ny Jesosy ao anatiny akorin'ny olona fa miankohoka amin'ny tompo fa tsy eo anatreha eka zay zany ny zavatra napetrako tamin'ny maraina ka raha mifanaraka amin'ny zavatra voalaza anaty baiboly a ny zavatra lazainareo sy ny fomba fiasanareo tsy miavona fa afaka miasa miara-miasa amin'izay olona ty mpifohazam-panahy dia nanazava ianao an'ikeo maraina manao hoe izy ny olona voalaza hoe iraka ialoha anareo araka ny voasoratra amin'ny bokyny malaika hoe iraka ialoha lalana zany dia nazavaiko niteny baiboly lisana tamin'iny dia John nampanao batisa iraka alohany atongavan'i Jesosy tonga aloha John nampanao batisa fa tsy marika tatanazy ary efa tonga talohan'i Jesosy zany oloan'izany dia zay nampitaiko taminareo ka raha ekenareo ny baiboly dia afaka manaboaka fifohazam-panahytsika raha tsy ekenareo kosa zany tsy miditra amin'izany any dia iverina amin'le teninao teo iny a hoe mbola misy condition tsisy condition mitakiny zany mihitsy a tsisy meninona fa
baiboly no ilaiko ekeny ka izy moa tsy tonga eto amin'izao fotoana zao amiko tsy dia misy antony tokony iresahana loatra satria tsy za no mila anazy fa enareo no mila ny ionany amiko enanaika satria raha izany mevy aminareo fa tsara zavatra manaika ary mbola niantso ahy izy teo za ozy a miarabanao ray aman-dreny izy ao ianao ny apôstôly maraka Tatandraza tahiny Jesosy ianao a tsotra ny tompo izy fa afaka miara-miasa tsika raha mitovy ando a fa za tsy niteny taminareo afaka miara-miasa dia tsika aloha zay efa mpinamana hatramin'izay mpinamana ho atsika fa raha mitovy ando tsika dia afaka hiara-iasa amin'ny firy zany amin'ny telo ok dia miandro zay a io mo caméra satria tsy tiako le resaka mandeha rehefa avy eo hoe zao io caméra io mivoaka sy dety zavatra ty a aoko fatatsika tsara zay ka tsy tonga izy amiko tsy excuse zany resaka montage zany fa tokony miala tsiny mialoha izy raha linany amin'ny fifoazam-panahy marina hoe miala tsiny raha fa tsy afaka tamiko fa tsy manao adina ngeza ohatra zao tsy manao adina lehibe ohatra zao idy amiraka ialoha anazy koa zany izy amizao amiko rahalahy aleo ajanona le resaka fa izy milaiko raha ohatra kiresaka amiko nefa kosa tsy zany mila azy fa raha ohatra ka iangava izy miresaka amiko mbola vonany andray azy fa za zany tsy mila mpisolo vava eto zao misy mpianatra reto nareo koa mpianana tsy le mpianatra misy olo vava ana fa miaraka amiko fotsin'ireo ka tsy mila olona zany isolo vava anazy fa izy laza fa apôstôly ambassadeur lanitra zay milaiko eto satria koa za dia iraka solon'ny Kristy ambassadeur lanitra ihany koa amen tahiny Jesosy fa tsy apôstôly tsony fa macréon efa janonantsika mikasapôstôly fa mba manararoatra raha mety amin'ny fahatongavako satria efa anisan'ny nalinanaka zany na ny fomba fitovena teny ary matetika manatrika fitombavaka tahaka zany na koa raha fa nataoko koa zany fa nadadina misany universitaire koa anao natao barikadiny ihany koa natsoin'Andriamanitra anao ataoko fa misy onde zany mitovizana ihany satria samy miaina tamin'ny université ka amaclermoin ndray fa tsy resaka hoe apôstôly araka ny teninao teo hoe tena mazava ary ialagnatsiny raha ohatra ka tsy netikely tamin'le taritra nataon'ny Sœur Clarisse satria amin'ny communication par relais soit misy déperdition soit misy raha tsy mitombo misy tsy ampy zany hoe zany ialagnatsiny amin'ny fa zany hoe raha ara-baiboly ny zavatra hoe iaraha-miasa araka ny teninao teo dia d'accord fa tsy ara-baiboly kosa tsy izy ka sao dia zay ty pasteur very lala dia mahatonga hoe mpanompon'Andriamanitra lehibe ary fantako fa tena mpanompon'Andriamanitra ampiasain'i Jesosy ianao dia misy antony kelikely satria za tsy tena ary ny fanampy any amin'iny misy antony kelikely zay na misy ny naharesy lahatra ana na natevin-daharana nanosika azy hoe ty rahanahy teo tokony ampiana sao dia diso koa za amin'izay fotoana zay zany pasteur eo anatrihan'ny caméra mijery hoe tsy ho araty diso raha avelanao zany za mahiteny zany hoe retimety kelikely ny antony tonga za resy lahatra tiako ambaranao zany izy raha ohatra tsy mety tonga dia tsy ho pasteur fa tena miondrika eo anaty anao fa tena fanan'Andriamanitra ary pasteur tokoa za clairement zany araka nambarako teo tena hoe zanak'olona tena tambanivolo natongavako tamazingaza no fianarana université ary tsy nieritreritra hoe eo lasa hoe évangéliste hitoro tenin'Andriamanitra zay tsy tagnatin'ny programmako zany fa ny tagnatin'ny programmako dia hoe un jour za mbola lasa hoe grand politicien zay nieritreretra ary efa fantadaza ary vitsy raha ohatra hoe mavinga tsy nahafantatra anaka ary nahafantarandreo tam'izay hoe tarika mpianatra mpanakorotana sady mpandamina iny 2009 jusque 2012 iny zany tonga mpianatra tao fa nahtsapa ny fahatsaran'i Jesosy Kristy ty za dia navelako mba amin'ny rehetrarehetra occupation dia nandeha nangaraka an'i Jesosy ka zay zany tegna hoe za zany tena tiana amin'olona tegna hoe mba hitovy hetaheta ary ara-baiboly zay ka noho zay tegna mba tsara mihitsy za zany pasteur ty zany anisan'ny zavatra hoe nanaitra anaka rehefa novan'Andriamanitra fo za tamin'ny 2013 dia nahita ty révélation ty nenaka mako zany le fahitana nampahitan'i Jesosy nenaka hatram'izay tsy le hoe misy fahitana dia tsy azo ampahitana le olona fa za zany za ampatoriana zany nahita ty révélation ty ka ty révélation ty zany isan'ny nanaitra anaka hoe natonga zaho aiza misy azo ewa ato amin'ny Jean toko faefatra ndeny fadimy ty
tiako zany amin'ny farany ty zany pastera ty zao raha lahy tiany zo ambarana zao zao amina toko faefatra andininy fadimy efa fantatra anareo zao mpamaro izy dia tantara ty zany hoe raha resumena tantaran'le vehivavy Samaritanana izay nitoetra teo Jesosy Kristy nitoetra teo am-panjakana zay fanjakana nomeny Jakoba ho an'ny zana Josefa le toerana eo zany dia sikarana ny tanàna eo dia teo zany ary zay tegna nivakian'Andriamanitra tahaka ny fahatongavako tamin'ny Mazenga mihitsy zany dia ile vovy sikara io zany raha vakitsika ty tantaran'ity vehivavy Samaritanana ty zany Samaritana party zay paraiky zay fa nanay correction zany zay Samaritana dia tonga teo le vehivavy nitsaka rano ny fahatongavany teo misy zavatra nampangetaeta azy fa teo indrindra Jesosy Kristy nanome rano azy zay rano tsy ampangetaeta ny razanareo izy efa nisotro teto manareo mbola angetaeta fa raha anao meko rano zay rano misotro rano zay omeko anao izy dia tsy angetaeta mandrakizay dia te somary taitra ihany le vehivavy ary tonga dia nitsara ivelana zao nylazany le vehivavy na dia mifanovozana azy ao izy tsy manana tsy tapominao dia mafomba aonao izy nonomezanao ny rano dia zay moa zany tonga dia verihevitra le vehivavy fa io sikara io zany ray aman-dreny pastera dia nambaran'i Jesosy naka io anton'io sikara io ary talohany atongavany apôstôly Marka tantandraza zany dia ty ary rehefa namaky baiboly tena hoe nivavaka nahatro tao amin'ny efitra masina za dia nomen'Andriamanitra anahy ho révélation afarany zany hoe ty baiboly ty zany tegna miteny zavatra zany hoe zany nambarany heriny hoe le sikara ny sikara izy ny tenin'Andriamanitra révélation midina fahitako azy matoa le zavatra zany hoe hitako hoe misy hevitra ny tsara avy amin'Andriamanitra zay eto zany tsy hoe mampianatra baiboly koa S solon-tena Y Yahvé na Jéhovah Andriamanitra dia Kristy K Kristy A ambony tany R resy lahatra ary A farany ampiava zany hoe solon-tena ny Yahvé Kristy ambony tany resy lahatra ampiava mbola tsy tonga teto apôstôly Marka tantanazy nazoko io révélation ka zay zavatra zay rehefa nivavaka dia ao tsy azo hoe voateny hoe tokony miaraka amin'ny apôstôly satria za zany lina magenga azy mitovy anaka na iny foa fitorena filazantsara Jesosy io omeo ahy ino ty afarany inazoko le afarany ampiava amin'izao fotoana zao zany efa natsanga io association io zany ary nitaomako mpianatra maro hoe solon-tena ny Yahvé Kristy ambony tany resy lahatra ampiava zany hoe zany mifanindry mijery tokoa zany mianana ny apôstôly ambassadeur du ciel ambassadeur solon-tena zany hoe zany ohatrany hoe everiko hoe tsy fanajavatra fa rehefa tegna ny ankoka nivavaka zao dia nahazo ty le ato hoe ampiavana ary zay natonga za resy lahatra tonga eto amin'izao fotoana zao nafantatra hoe kaio dikan'izay hoe mbola misy zany misolon-tena ny Jehovah-Andriamanitra Yahvé sy Kristy izay eto ambony tany zany hoe zany miasa ty ambony tany hanino izy io resy lahatra ampiavana ka zay ry mandreny zany nisany na resy lahatra anaka ary dia nafantatra koa za teo amin'ny apocalypse 22:16 io hoe mikasika le iraka hoe amin'ny fiangonana dia nanjerijery koa zany mikasika an'izay le iraka zay zany hoe dia sao dia ho azy tiano izy fa le iraka zay zany misany nandresy lahatra anaka hoe ary mitory hoe fiavana mitory fiavana ka tsara ao pastera raha ohatra ka diso fa za zany tsy tia vonona ny anarany fanako any amin'ny elo ary eto zany dia mbola mangataka maclermonaka zay mitondra zay fikamanana sikara association zay dia mbola mangataka fiara-miasa aminao koa ary maneky fa ray aman-dreny efa nanana expérience anareo ka zay sy zay zany naresy lahatra anakao iraka kay Jesosy ao mbola lefa iraka fa io iraka io tahaka tamin'le vehivavy Samaritana teo hoe very vehivavy Samaritana satria nijery endriky velana izy hoe tsy nitondra fanovozana le olo ka ohatrohatry zay zany mikasika zay iraka zay dia zay zany pastera iamamalina miteny zay hoe naresy lahatra anaka hoe amin'ny mahiraka ary fa mahatonga hoe mampiavana izao hoe aoka mba ho ray izy rehetra nysorina ny pilako hoe fa nanovonahitra ohatra FBK sisa ajory hoe fivavahana kristianina miverina amin'ny fiandohana zany hoe tamin'ny namorona Jesosy Kristy azy dia naverina amin'ny hoe fivavahana kristianina aoka iray izy rehetra ary izy koa niteny hoe tsy tokony isy toko bleble tsy tokony isy toko zao satria mianaram-piangonana naharitra amin'izay zany ary mahaverihevitra ary efa nitory teny tamin'izay mpimasy zay za satria rehefa nandray fanahy masin'Andriamanitra tegna nafanafo ary mpimasy nitondrasan'ny ray aman-dreny koa reny dia nidirako
dia nitory-tena azao navalindrim-pomasy ireo tsy hainay tsony izy izy ireo ny andiana satria zay tonga aminay hoe tsy samy manao publicité hoe ny andranona tsy izy fa niatiny maro aiza ary tena izy 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 dia tsisy tsy namitany avalina satria zavatra marina toa lesika ho any antsika mpitondra fivavahana zay zavatra zay ka mitondra ny apôstôly Mark Tatandraza hoe aoka raizy rehetra atsangano fivavahana kristiana na resy lahatra anazy zay zavatra zay mikasiky ny fiankofana azazany anisany olo tena strict ary anisany olo hoe tena zazany tsy maneky hoe avezivezy zany ny atodoa ary efa nitsangano ka zany nafantaran'olo hoe aza vilivily le resaka arina amin'ny tany mihitsy zany tamin'ny resaka fiankofana io ary mitovy aminao mihitsy zany raha ahoana marina ty resaka fiankofana io eo ady zay moa zavatra nisy tao hoe kay zany le zavatra araka n'le voalaza teo hoe eo ihany le hoe borikiny Kristy sy ny sisa ka io zany amaranako azy zavatra hoe raha zay ny problème ozy izy aloha janona zay resaka fiankofana zay io moa tsy fantako tsy hoe ino ambadika le zavatra aza koa na araka tsara démarche zay fa tsy izy nanerika hoe miankofa fa le olona zany rehefa tegna hoe tamin'le toriteny natakatra mahiraka n'Andriamanitra azy farana zay tory fibebarana mba hoaka ho raizy rehetra anangona olo ho an'ny Kristy tonga any an-danitra izay zany natonga natakatra ny olona hoe ty iraka tahaka ny Mosesy ty anangona olo amin'ny hoe aoka mba ho raizy rehetra na resy lahatra za raha diso zao re mandreny ay tsy za dia raisiko na dia caméra zay ataonareo hoe ary mila CD mihitsy am'valiny saotra betsaka mifanetrehantena anareo niaino na dia olo tsy fantatra aza fa niaino anareo dia tena mpanompon'Andriamanitra zany voninahitra sikara moa ny resaka ho teo solotena iave Kristy tanda sy lahatra piavana za tsy manameloka ny révélation azonao satria tsy zany nanome azy zany ary tsy hitako izy nanome azy ka tsy afaka ilaza hoe tsy izy zany zany koa tsy afaka ilaza hoe izy fa mijanona ho neutre zany ho anatin'izany hoe tsy fantaka hoe avy izy zany fa no resiko fotsiny ao anatin'izay dia zao avy amin'Andriamanitra ny fampihavana ary zay ny volazan'i Jesosy ao Matthieu 5 sambatra ny mpampihavana fa izy natao hoe zanak'Andriamanitra ary ny iraka irahan'i Jesosy rehetra rehefa apôstôly dia nirahana hitondra fanompoam-pampihavana zay zany no ministère ny apôstôly ampihavana ny olona amin'Andriamanitra ny olona sy ny olona eka rehefa misy koa le fanarahanareo amin'ny hoe ataontsika hoe apôstôly Mark Tatandraza araky le resanareo zay za ihany koa dia nandinika ihany koa tamin'ny voalohany mandroany ty nahita famantarana indray andro loka diamonisy mivoaka ny devoly ozy natana ely zay hoe tsisy olona manana an'izao famantarana zao raha tsy Andriamanitra momba azy ary miteny taminy aho hoe za taloha nanameloka anao zao a tsy manameloka anao ny amin'io satria misy Jesosy miaraka aminao io fa une fois am'izay nisy an'izay fampando alehan'izay hoe mando ale possible ny olona anankiray ampiasain'Andriamanitra voalohany fa misy déviation iaorina kely ao noho ny mety frériana satria ny fanahy mirehare mialoha ny fahalavony antony anankiray zay no ihany koa mety fahatsoram-po hoe nisy fanahy nyteny taminy dia nekeny tsotra am'izao fa tsy mba nanao analyse izy hoe fanahyn'izy zany nyteny amiko zany afaka idévie zany ny mpanompon'Andriamanitra zany no mahatonga an'izay voasoratra amin'ny Galatiana vakikely la Clermont ao amin'ny Galatiana toko voalohany manambara ny amin'ny famotarana efa ianao zany no iresahako am'izao satria tiako vonjen'Andriamanitra ianao Galatiana toko voalohany andiny fahavala sy fasivy mba vakio tompoko amin'ny anaran'i Jesosy any page 191 any izy raha ohatra ka mba mitovy ny baibolitsika andeha tsy mitovy ny zay mahita fa afaka mamaky Galatiana 1:8-9 eo any dia mba vakina mafikely eo amin'ny anaran'i Jesosy fa na izahay na anjely avy any an-danitra azy no mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay efa nitorinay taminareo aoka ho voaosina izy araka ny voalazanay fahiny no lazaiko indrindra ankehitriny raha misy olona mitory filazantsara hafa aminareo afa-tsy izay
efa noraisinareo aoka ho voaozona izy. Paoly no milaza amin'ny fiangonana any Galatia hoe na izahay na anjely avy any an-danitra aza ozy mitory filazantsara afa aminareo afa-tsia amin'le afa-tsia misy petit trois kely ambany mba avakio kely azafady ambany page de hoavadikitsika amizay izy fa na izahay na anjely avy any an-danitra aza no mitory filazantsara afa aminareo manohatra izay fanotorinay taminareo aoko vozy izy midikanyio izahay io mety possible ozy zay any ho voafitaka ihany zay any aparany any possible zay mety ho voafitaka ihany aorina kely ka natomby zahay mitory zavakafa ankoatra le fanotorinay taminareo de oko voaozona koa izahay satria possible le lan'Andriamanitra afaky no voafitaka ihany ka raha mbola teneninay ty izy no ambaranay aminareo inoy fa amin'ny fotoana zay miova za mino an'izany ntsony fa possible zahay mbola iova ihany ary zany no natonga azy miteny amin'ny fiangonana hoe mivavao anay mba tsy iova izy inona hoe na anjely avy any an-danitra possible ihany keo misy anjely avy any an-danitra mihitsy iova tampoka de ampianatra zavakafa aoka ovaozy misy dikan'izany ny olona possible ampiasain'Andriamanitra be amin'ny voalohany miaraka amin'ny hery sy ny famantarana mahagaga fandrarana déviation izy aty afara ary zany no zavatra hitako tamin'ny marika tatandrazy tamin'ny voalohany izy tsy hitako nanao an'izany fa tety afara amizay nampiankoka zany hoe misy protocole ao ambaravarana na accueil no asaina mampiforme an'le olona hoe zao nytolombavaka ataonao de miankofo za koa mandray olona eto amin'ny brao misy fotoana fandraisako le toalarbiarive misy accueil ao na pasteur Isidore tompoko de ampidirinato de mandoseo ajaiko tsara tsangana de maza ho toerana zay satria Jesosy de laza hoe tsy tonga mba ho tompoina fa tonga mba anompo ka manompo an'izay vahoaka tonga eto fa tsy zay olona tonga eo asaiko manao hoe masina Jehova de miankofa eo tsy izy tsony zany nanomboka teo tsy nijery tsony hoe olona mifankafantatra zay nanomboka teo tsy nijery hoe mpinama mizahay nanomboka teo tsy nijery tsony manahoana ny fifandraisanay fa hitako fotsiny hoe nivily lalana ny rahalahy mankany amin'ny elo lalany rahalahy nisy fotoana ihany nareo teo laza hoe tsy izy ny tena nao volontaire mampiakoka olona fa olona ndresy lahatra de niankoka taky zany Petera tsy Petera no laza tamin'ny Cornelieu niankofy ianao fa rehefa tonga tao an-tranony Cornelieu i Petera vakio tsara ndray asan'ny apôstôly 10 aleo andeha tsara mihitsy ny verset satria zay mety olatsika ny baiboly lehibe ny olona mahay tsenjery izy nefa miova ihany ny tsenjeriny lasa tsenjery maimbo ivaveo asan'ny apôstôly 10:25 vakio amin'ny anaran'i Jesosy 10:25 ok ary raha vao niditra Petera dia nitsina azy Cornelieu ka niankoka teo amin'ny tongony sady nitsoka azy fa Petera nampitsangana azy ka nanao hoe mitsangana fa izaho dia olona ihany zay tsy Petera no niteniteny miankofy eo anakeo tsy niforme protocole na accueil ianao an'izay fa le olona mihitsy nahita hoe mpanompon'Andriamanitra lehibe ty wao apôstôlony Jesosy Kristy teo akaikiny de tamin'ny fahatsoram-po no miankofa ny Cornelieu teo fa izy tsy niteny fotsiny nitsangana fa nampino mihitsy nampitsangana azy satria tao anaty baiboly efa nisy olona miverin'olona fa Andriamanitra no hanikankana Heroda mpanjaka ny anaran'ny olona io rehefa niteny izy feno fahendrena be ny zavatra nteneny de ozy ny olona hoe feon'Andriamanitra zany ary izy koa mipetraka eo amin'ny seza fiandianana teo meo de no hanikankana tandidiny fahaverizany olona priare sy manandra tena ho ambony any amin'nyeo eka i Petera teo natavatra sao de okapoan'Andriamanitra noho ny amin'ny fiankofan'olona teo aminy nampitsangana azy hoe za de olona ihany ka rehefa nisy am'izay hoe za pasteur mpitoro filazantsara ty misaina iankoka amin'ny olona izay milaza ny tenany fa ho apôstôly kandro tsy izy jamais de ma vie tsy mety amiko zany de nanomboka nandeha nampianatra rehefa aveo mailonareo fa alohany atongavan'ny Kristy tonga alohany antikristy izay manao ny tenany ho ambony ivavahany de ny olona amizay no eo anoloany eo ivavaka aminy
dia mandeha am'izay moa ny feo hoe za anjely izy fanamasina izy andriamanitra tsy haiko tsony zay fahamarinana zay ka ny tiako resahana fotsiny hoe tsy biblika ny zavatra nataony marika tatandraza zany no mahatonga tsy afaka hiara-iasa aminy zany no mahatonga sana amin'ny radio na amin'ny télé manambara fa tsy izy ny zavatra ataony olona ohatran'io ny antony a mpitoro filazantsara mapiditra ny olona ao amin'ny fanjakan'andriamanitra ka raha misy olona na olona ao akaiko na avakeo akaiky aza manrava ny filazantsara zetorina aoka vaozony zany olony zany any hoe voasoratra ao anatin'ny tenin'andriamanitra ka za dia tiana afaka anao amin'ny anaran'i jesosy vonjeo ny tenanao raha mbola azonao atao ihany aza manara-dreny rano fotsiny tsy raisonnement no ampianariko anao raha la clairement fa baiboly no ampianariko anao zany za mo efa niresaka taminareo tamin'ny marainy nao efa lazo hoe na pastera zato aza iresaka aminao tsy resy lahatra tsony ianao efa manasa tanana aminao azany tsy raklalisa fa atindray ano miresaka am'izao fotoana izao anka vonjeo ny tenanao satria nandray andriamanitra misy koa naniraka anao ty mba ho vonjeny efa ianao niresako am'izao fa tsy ngiara intsony dia mbola afaka miresaka ianao ay zagadana rehefa nandeboly ka aza tsy dia matetiky misokotra loatra tegna faly zany zao clairement fandraisanareo anazava dia tegna mangataka fagnazavana fogna zany zaho satria za zao zany rehefa mineminareo zaho kosa tsy hoe manao betrina koa dia tsy andinika fa andinika zaho ary anao analyzy fa anisany somary nahatalanjolanjony za ihany zany nafantatra ny mikasika hoe ny mikasika amin'ny ino teny amin'ny malaky moa milazay ndefa nihiraka ndefa hiraka io vakiky zay satria vola andeha nareo dia namaky baiboly atao ambony tao satria za zany sao dia tegna tsy maraka vakiko amin'ny anaran'i jesosy malakia 3:1 eny tsara ino aniraka ny irako aho andriamanitra maniraka io ary izy anamboatra lalana eo aloha ary mitomby izay tadiavinareo dia ho avy tamiko ao eo antepolony ary ny anjelin'ny fanekena izay narinareo dia mitamy izy hijovy tompony maro naverin'ny fanondroany io teny io amin'ny Malakia 3:23 ino izao aniraka anelimpaminany ho aminareo dia tsy mbola tonga ny andron'ny Jehova iza zany io iraka irahany io Elia nefa tamin'io fotoana io efa maty fa misy olona anankiray irahana ho tonga alohan'i Jesosy Kristy talohan'ny natongavany anao ny asa fanompona teto an-tany tsy izy zany olony zany fa misy lehilahy anankiray mpisorona Zakaria no anarany mirahan'Andriamanitra ny anjely ho tonga ao amin'ny Zakaria ilaza hoe iteraka zazalahy avy amin'ny Elizabeta vadinao ianao ny anarany atao hoe John izy ozy amboatra firenena vohomana ho amin'ny tompo ampodin'ny fonray amin'ny zanaka ary ny fanasy ny herin'ny Eli no andiana zany hoe ilay hery tao amin'ny Eli nafahany Eli na ampodiny zanak'Israely ho amin'ny Jehova ino no ao amin'ny John omeko zay verset zay ato amin'ny bokin'ny Luka ao amin'ny bokin'ny Luka toko voalohany andininy 17 fa ho ilay anjely tamin'ny aza mataopy ary Zakaria fa efa menona ny fangatanao ka Elizabeta vadinao dia iteraka zazalahy aminao ary John nanao taonao anarany ary ho faly soravoravo ianao ary maro mifaly amin'ny haterahana fa ho lehibe ao anatrehan'ny tompo izy sady ary tsisy odivay nataoka sady ho fianonan'ny fanahy masina hatrany ankibondreniny azy ary maro amin'ny zanak'Israely no ampidiny amin'ny Jehova Andriamanina ary izy andeha oloany amin'ny fanahy sy ny herin'ny Eli ka mba ampodin'ny fonray ho amin'ny zanaka ary ny tsy manoha amin'ny fahendreny marina amboatra firenena vohomana ho amin'ny tompo dia entre parenthèse eo minakana an'io verset io Malakia 3:23-24 zany hoe John nampanao batisa no ilay iraka alohan'ny tompo satria alohan'ny misy eo an'i Jesosy anao ny asa fanompona i John aloha no niseho dia enono tsara ny toyany dia Jesosy mihitsy no nijoro vavolombelona momba nio Malakia 3:7 aty amin'ny Luka 3:7 vakiko amin'ny andininy 24 Luka 7:24 ary rehefa lasa ny iraka John zany naniraka dia nilaza ny John tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe iza inona ny nalehanareo tany anevitra volotara mozogozony mirivotra va sa inona ny nalehanareo olona mitafy lamba soa va ino ny mitafy lamba soa sy mihinana zava-pidy ao an-tranon'ny mpanjaka sa iza inona ny nalehanareo tany mpaminany va eno izao aminareo sady mihoatra lavitra noho ny mpaminany izy fa izy ilay voasoratra hoe indro izao maniraka ny irako ialohanao izay amboatra lalana eo alohanao
zany hoe ijaona io zany ozy lay voasoratra ao Malakia 3:1 fa tsy marika tatandrazy. Efa resakytsika tamin'ny maraina fa tsika no fampiresaka na resakytsika dia eo amin'ny fotoana manaraka fa azo nalaka zany le zavatra jiaby hoe natonga zara tafaresy azonao aloha zany ny zavatra nazavako teo za afaka miresaka aminao fa leo amin'ny fotoana hafa fa ty fotoana ty fotoana misy amin'ny lehibe nareo fa tsy tonga izy rahalahy to mangataka fanazavana dia manazava zasy. Ty koa zany zavatra tsy marina naitsanaka dia ty lako fanazavana koa ty hoe ny teny nentiny anjely anankiray ary eo le tokosy am'le azafady Apocalypse 10 zay fa hainao fa tsy olo tsy dia fapaky Apocalypse 10 zany. Ary hita fa io misy anjely mahery anankiray koa midina avy tany an-danitra sady mitafy rahona ary miavana dia teo ambony lohany ary ny tavany dia tahaka ny volo masoandro ary ny tongony tahaka ny andriafo ary ny tanaboto kely nivelatra teny an-tanany izy ary nabahany ny tongony ka ny ankavanana tamin'ny ranomasina ary ny ankavia tamin'ny tany ary miantso tamin'ny feo mahery izy tahaka ny fieron'ny liona ary noho ny antso izy dia nikotroka ny kotrokorana fito. Io zany somary taitra kely za sao dia tio ale sao dia apôstôly Marc tatandrazy ho ala zay tianjely ty satria zany namoaka le boky igny hoe boky voalohany boky faharoa jusky boky fahadimy dia io koa zany dia namarany ambanimbany eto hoe namiteo mavo izy fa rehefa nateliny izy dia nangidy tao agnatin'ny kibony zany hoe zany rehefa nagnaraka le fizotrany hoe za moa koa le tia raha ny tena marina dia tegna magnaraka zany hoe ahoana tena nagnaraka za nagnaraka hatramo voalohany mihitsy tamin'ity fampianarana ty zany dia io séminaire jiaby regny nagnaraka za dia za koa zany rehefa nagnara-maso hoe ohatrany namiteo ambavan'olona marina zany le fahatongavan'ny apôstôly fa rehefa teo nandinika zany tonga dia ohatrany hoe lasa nangidy ambavafo dia nambarany koa zany eo amin'ny Isaia 60 Isaia zao misy Isaia zany Isaia 60 ianareo mahay boby zao hoe somanjavokely Isaia 69 somary gagagaga koa zaho zany za koa moa zany olo fa zao nalasa nosy sambo nitany sisy olo alalany tona zanako avy avlavitra alovina fotsiny dia hitanao aloka ty zany za mahita slogan taitra koa zany zany tena marina eo amin'ny caro vert za miresaka amin'izany mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao ino niazana manarana tany ezipity manarana firenena aminao kosa sany mazava zany hoe zany ty le nosy dia ty koa le raiky hoe iraka ahoana izy ty sao dia ty le izy za very lalina za sao dia ty marina le izy ary iraka ary karazana magnambara le resaka hoe Apocalypse 22:16 iny hoe andefa le anjely ovina marina io anjely io tonga dia zay koa zany sao dia fa izy oaty fa zay fa tsy mahay dia miveriny koa ry tamin'andriamanitra Loka nravina le Sodoma sy Gomora iny dia hoe nandefa anjely aloha izy karaha olombelona tsisy elatra le anjely tamin'iny dia sao dia ahoana marina zany nandinidiny fogna taminazy ty fa ahoana zay paster sao dia zany very lalana aminazy zany ahoana zaonamanikoana manoloana izy za zany tsy ilazy hoe tsy nirahan'Andriamanitra izy za tsy milazy hoe tsy maty zany izy sady tsy mitsangana tamin'ny maty zany tsy hitako zany rehetrarehetra zany fa nanoka tamin'izy nampandoarika olona fotsiny dia mahita hoe tsy ara-baiboly tsony ity ka nataontsika hoe izy azy izy tany aloha tany tonga tsy izy tetỳ afara ataontsika hoe tsy izy hatrany amboalohany izy dia vao maika miariary no tsy mahizy anazy zay zany ny zavatra azoko mbara manoloana an'izay ka ty tenenina aminao na za zao aza no miova efa nambarako tambony polipitra tao zany hoe raha za zao miova miala amin'io baiboly io aza mino antsonina eo zany no natonga tamin'ny maraina say vao mitondra baiboly izy raha mahay mamaky teny fa za zao tsy mandeha araka ny hoe ravatra resany fanahy masina fotsiny fa mandeha araka am'izay voasoratra anaty baiboly ka raha misy fanahy milaza amiko hoe zao atao ka tsy mifanaraka am'izay tsosoratra anatin'ny baiboly ao koa vaozina zany fanahy zany fa tsy avy amin'Andriamanitra zany fa ny fanahy masina dia mbola iraka Jesosy Kristy araka ny voasoratra hoe tsy ilaza ny azy izy fa zay hitany sy reny no ambarany zany hoe ny fanahy masina tsy manana volonté tsy raha ihany ny volonté ny fanahy masina dia ny manome fanomezam-pahasoavana ao anatin'ny olona fa tsy manana volonté akoatra zany ny fanahy masina hoe zao no tiako atao zao no tiako atao fa zay asainy Jesosy ataony no ataon'ny fanahy masina
ka raha misy fanahy milaza hoe miankofa eo tsy fanahin Jesosy zany fa zany atao hoe esprit de déviation fanahana fivolinana fampivolina zany zavatra zany ka io zany a ninenina mety zavatra tsara tany aloha sy marina tao aloha rehefa mivilalana ny olona anankiray zay manaraka azy dia hiara vily aminy am'izay jamba mitarika jamba am'izay manomboka eo ary za manokana ihany koa dia faly raha tonga teto izy mba afaka nanambara tamin'ny marina indrisy anefa raha fotoana tokony amonjena azy androany tapona tamin'ity fotoana androany ity ka za zany te hamonjy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy to avy amin'ny Nazareta ianao aza mijery mizamizy ianao ny miarama ny fianaranao dia ny fitiavanao ny fanahy masina ny fitiavanao ny hoany an-danitra nefa ankehitriny tsy mifanaraka amina baiboly ny zavatra mitrangy hoe tsy misy ao anatin'ny fiangonana tsono ny fanahy masina mba avakio kely Salamo 82 azafady men tompo ateo daholo zany rehetrarehetra zany Salamo 82 any afovoany marikiliany vakio andiny voalohany Salamo nataony Asapy ny anaran'i Jesosy Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra zay Andriamanitra dia eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra zany hoe raha misy fiangonan'Andriamanitra eo Andriamanitra eo ny fanahy masina fa izy na androaka olona hiala ao anaty fiangonana hoe mela tany fa tsisy fanahy masina tsony any miangona amin'ny toerana anankiray mba ho iray ihany izy rehetra azavako le dikan'iny hoe ahoana moa ela mba ho iray ihany izy rehetra ny atao hoe fiangonana avy amin'ny teny frantsay atao hoe église avy amin'ny teny grika atao hoe ecclésia ny dikany malalaka dia hoe fitambarany olona avy any amin'izao tontolo zao nanantona an' Jesosy zany ny atao hoe fiangonana ka io fiangonana tsirairay avy io a tao anatin'ny baiboly tsy misy construction na fiangonana be loatra tamin'izany fotoana zany fa église de maison no misy zany no mahatonga hoe manao veloma amin'ny fiangonana ohatran'ny ranony rehefa resy lahatra zany dia miangonako miara-mivavaka amiko eo dia asaiko no manodidina dia fiangonana minaran'izay fa tetỳ afara tetỳ am'izay misy ny fananganana trano be maro isan-karazany ka tsy maintsy manao taratasy asiana anarana le fikambanana ianao zao manana anarana le fikambananao sikarana anarana ity fiangonana ity manana anarana ihany koa satria fikambanana ara-pivavahana ity association culturelle tsy maintsy misy anarana hiantsona azy fanahy voninahitra eo am'izay fanaravana sy fandebirebena vahoaka hoe esory daholo ny plaky sy anara-fiangonana atao ahoana no iantso zavatra anankiray tsy manana anarana ianao zao ahafahany olona miantso anao dia nasiana anarana anao clairement ity fiangonana ity nasiana anarana ahafahana miantso azy fanahy voninahitra fa tsy hoe miala daholo ny plaky mpiangonana dia inona ary miantsona azy ahoana ny anarana ilazana azy eny amin'ny fanjakana any zay anankiray fa roa manarak'izay ny hoe iray ihany izy rehetra dia miaraka manompo an' Jesosy miaraka tia an' Jesosy mifandray mifankaty fa tsy hoe hitambatra ao anaty trano anankiray tsy miexiste eto amin'izao tontolo zao trano lehibe anankiray afaka omby olona amina province anankiray na omby olona amina firenena anankiray fa tsy maintsy manana ny tranony tsy maintsy manana ny pasteur ary manana ihany koa ny atao hoe doctrine ifehezana ny mpino ao anatin'ny fiangonana fa za manohatra n'izany zavatra rehetrarehetra zany misy any zavatra tiako resahana koa rehefa fa ohatrany hoe ohatrany mavesatra loatra dia leo aprimo koa fa rehefa tsy misy caméra izy dia ho resahako iresaky ianao miaratsy olatra anareo zany fa kely indrindra manotehako olatra anareo zany sy olatra andriamanitra zany hoe zany ny fanotaneko tiako apetraka zany mikasika ny apôstôly Tatandrasy satria moa io province de Goza fa Sava district anankefatra toerana misany zany fa tao anatiny nianatra tao anatin'ny plasy lycée ke rehefa nianatra dia nahita ty CD-ny apôstôly ty Marc Tatandrasy ty rehefa nijereko izy dia risy lahatra todraiko hoe risy lahatra dia nandeha amin'ny anatin'izay za fa tagnatin'ny fiangonana zay efa mivavaka za tao anatin'io fiangonana tao hoe Jesosy Mpanafaka ny fiangonany mipetraka tao mba fa magnano asan'Andriamanitra zay na dia za mianatra rehefa nahita ty CD ty aho to direct hoe resy lahatra mihitsy dia rehefa mba teo nampiasaiko koa ilay CD-nazy be dia be olona resy lahatra koa zany tao anatin'ny fianarana zany premier trimestre fa vitako lasa tena olona fa magnampy 70 moatra zay olona resy lahatra ny CD noho ny fihavan'Andriamanitra ve olona
ty sa tsy avy amin'Andriamanitra. Comprendre zany. Raha avy amin'Andriamanitra zany ty olona ty mbala hiara-dia zay amin'ny andro any. Tsy haiko mihitsy fa rehefa niezaka nanao nyty asan'Andriamanitra ty aho tsy tafantotry mihitsy na dia makatra ambany vola aza mandeha amin'ny ray aman-dreny tena hoe tsy miasa intsony aho mandimika ny asan'Andriamanitra. Rehefa tonga amin'ny toeram-pianarana aho tsy mimely ilay fianarako fa asan'Andriamanitra. Rehefa afaka ndoe miandry azy io aho iny nahazo saina aho hoe andeha amin'ny tipolompon'Andriamanitra ty, ary na misy vola na tsisy vola andeha araka amin'ny tipolompon'Andriamanitra ty aho. Zay tena toy sainako na avy tamin'ny devoly saignazy na tsy avy tamin'ny devoly tsy tafandromandro mihitsy mampikiakandro nandiniky ilay zavatra. Dia niainga moa zay telo lahy zay boka avy tao nanao dia tongotra navita 200 kilomètres en plus. Rehefa hitan'Andriamanitra moa reraka tao anatin'izay dia natsofinay ilay mpolompon'Andriamanitra nalaindry roa zahay nalainjareo zegny zahay zegny rehefa vita 200 kilomètres en plus teo zegny ilay dia tongotra nataonay. Dia tao anatin'ilay tomobile nimboanay zany agnatin'ny 11 haly io zay mitory ten'Andriamanitra koa ao anatin'ny bis io. Rehefa mandeha tory ten'Andriamanitra rehefa vita izy notoran'olo tomobily nimboanay zany vaky ilay vitra fananjosa latsaky vitra io natrika tetona nandeha rasa. Teo aho tena hoe move nieritritra hoe avy amin'Andriamanitra marina io tisa sa tsy avy amin'Andriamanitra. Teza lasa natavy tena trambla mihitsy very zay tagnaty sainao hoe very taoko zaty fa nefa za raha avy amin'Andriamanitra marina io ty dia mitanteraka ty anaty. Losy zahay rehefa tonga teo tena nahekely zay tamin'izay satria tsy homakany zany mokary fô zany vola 220 arivo 75 000 vola nentinarako avy taza. Dia rehefa nandeha zegny tatady zegny ilay fampon'Andriamanitra tena hoe hita tena hoe ara-baiboly marina ilay zavatra avy amin'Andriamanitra marina ty olona ty. Satria raha vakitsika amin'izay ny ten'Andriamanitra ao amin'ny jaona voalohany toko faefatra andiny voalohany io tena hoe namantarako fa avy amin'ny Jehovahandriamanitra marina ty olona ty. Satria manambara izako ny amin'ny fampianarana santoko izy sy ny tokony dia sy ny tokony hitiavantsika ny rahalahy ary ny naneketsika ny fanambaran'Andriamanitra ny zanany. Dia io zany teoko hazavan'ny paster zany io tenin'Andriamanitra ny jaona voalohany toko faefatra andiny voalohany io zany. Tena ry malala aza mino ny fanahy rehetra fa izaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra ireny maji satria maro ny mpaminano santoka nefa lasa ny amin'izao tontolo izao. Satria satria zany izao nahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra ny fanahy rehetra zay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra zay tsy manaiky an' Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary izany no fanahy ny Antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sady izy. Anaky anareo dia avy amin'Andriamanitra nasaina ho zana toetra ny fanahy rehetra. Ndikan'izany tsy azonao inona zay fanahy rehetra miteny eo na fanahy mampiasa olona fa tsy maintsy misy testa ataony zany. Anisan'ny testa anankiray tsy io ihany fa anisany hoe manaiky an' Jesosy Kristy ho tonga nofo izy. Raha zany ozy izy dia avy amin'Andriamanitra izy fa tsy zany any anefa. Zay zao averiko tsara anisany famantarana anankiray afantarana hoe avy amin'Andriamanitra ny fanahy izy manaiky an' Jesosy Kristy ho tonga nofo. Baiboly koa nefa dia milaza hoe tena lalina ny famontahana. Possible ilaza hoe tena tonga tamin'ny nofo tokoa Jesosy Kristy mba azahoany olona fa avila lalana ny olona rehefa avy ao. Dia mbola hiverina ihany aho hoe na dia mitory an' Jesosy Kristy tompo aza nefa miala amin'ny tenin'Andriamanitra dia tsy tonga any an-danitra. Mety hivoaka ny divoly ho sitrana ny marary fa ho amin'ny Matio toko 7 andininy fa 1:20 hoy Jesosy hoe maro izy amin'izany andro zany ny olona ilaza amiko hoe tompoko tsy efa namoaka demoniaka amin'ny anaranao vazaha délivrance
tsy efa naminany tamin'ny anaranao ve zahay za hoe manana ny fanamaso hoe dia maminany mihitsy tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao ve zahay dia tongotra 200 km 600 km mitetany Madagasikara asa lehibe ny anaran'izay fa Jesosy dia laza hoe tsy fantatra ozy ianareo hatrazay miala amiko nareo a mpanao meloka ny atao hoe meloka dia tsy mahitsy ny tenin'Andriamanitra no mahitsy ka raha vao miala amin'ny zavatra lazay ny tenin'Andriamanitra efa meloka zany dia hoy toriteny amin'ny bokin'ny Solomon hoe iza no mahitsy izay nataon'Andriamanitra ao meloka rehefa meloka zany olona anankiray tsisy olona afaka ilazany hoe mahitsy io fa meloka zany olona zany tsy afaka hiditra ny lanitra ka ny olona mandroaka devoly tsy tarafana hoe miditra ny lanitra zany maminany ny olona anankiray tsy ny faminanina no idirana any an-danitra ny asa lehibe maro sy ny fanavavonjinao tsy zany no idiranao any lanitra fa raha tahinika tafiditra any an-danitra ianao a dia andraisanao valim-pity ny délivrance nataonao raha tahinika miditra any ianao andraisanao valim-pity ny faminanina sy ny olona vavonjy tamin'ny faminaninao raha tahinika tonga any ianao andraisanao valim-pity a reo asa lehibe maro nataonao fa tsy ny asa no idirana any an-danitra fa ny fanekenao an Jesosy Kristy tompo sy ny tenin'Andriamanitra fa ny asa andraisana valim-pity rehefa tonga any ka misy olona tahaka ny verre AGT ampiasaina eo amin'ny mariage isotrony olona rano tonga eo amin'ny table d'honneur ny sasany amin'ireny aza nefa rehefa avy eo vita ny lanonana atsipany anaty poubelle dorana maro ny mpanompon'Andriamanitra tena miasa amboninahitra voaosika eto ambonin'ny tany fa atsipy amin'ny any farany dorana satria tsy nifanaraka tamin'ny tenin'Andriamanitra misy apôstôly maro very any amin'ny elo pastera maro very any amin'ny elo mpaminany maro very any amin'ny elo satria tsy nifanaraka tamin'ny teny Jesosy ka possible na dia mpaminany sandoka aza afaka nambara hoe tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy possible na dia olona efa nivily lalana azy afaka manambara hoe tonga tamin'ny nofo Jesosy mba azahoany an'le olona nefa kosa avily lalana le olona rehefa avy eo teboka vitsivitsy any anambarako fa tsy izy lalanareo za tsy dia tiako miblesse olona fa raha zavatra isaky mampiblesse nefa atonganao any an-danitra ohatry ny aleko azy zavatra zay ka za zany miteny rehefa ny olona nitapa-kevitra nampiankoka olona zany tsy aotsony le fatahorana an'Andriamanitra sanatria amiko ny ampiankoka nareo amin'ny tongotra eo ninina asa lehibe vitako amin'ny anaran'i Jesosy na anjely avy any an-danitra zaho tsy nanaiky ny ankofana ka olona maty ve dia nitsangana tamin'ny maty ve nilaza fa nahita ny hevy sy ny lanitra ve no azo ankofana amin'izay aiza ao anatin'ny baiboly no misy an'izany azy tia ny baiboliko efa namaky a Genesis hatramin'ny apokalypsy indroa no efa presque navaka ny baiboly hatramin'ny farany ary manaka androany mbola mamaky voany keo alohan'ny nahatongavanareo mbola mamaky fa hatramin'izao tsy mbola mahita hoe azo atao mandoalika eo aloha ka raha zavatra iray fotsiny aza no avelany mpanompon'Andriamanitra efa tsy izy zay na ny folo aza ny raisiny ka anankiray namiliny ny olona dia ny anankiray no averiny olona amin'ny any farany zaho izy Jesosy tsy mitsara nareo fa ny teny zay lazaiko no hitsara nareo ka aizary no arahany le teny ve sa ny olona nampiasain'Andriamanitra ka mamoaka zavatra amin'izay hoe zao ny hevitra io zao ny dikany io zao ny dikany io tsoroko aminareo fa malahelo ny fanahiko amin'ireo olona maro very reo malahelo ny fanahiko satria mahita olona miala amin'ny fianarany mahita olona miala ny vadiny mahita olona miala ny zanany mahita olona miala amin'ny asany mahita olona maro manaraka azy ary volazany baiboly maro no voafitaka maro nanaraka azy hoaizy reo olona reo aleo miverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika tsy fampianaran'ny pasteur Isidore nambarako aminareo tsy misy fanazavana lalina akory no nomeko fa verset biblique nazavaina tsotra zany nomeko zany tsy révélation akory zany fa explication claire zay zany zavatra ambarako aminareo ka hoy za rahalahy hoe hitan'ny tompony fanoloran-tenanao miala avy tany amin'ny isinao tany fa saingy diso lalana tetỳ afara taty manaraka na dia efa miova aza le olona fa tamin'ny voalohany tsy nany médecine raha ohatra ka tsy nisy nenenina fa tetỳ afara taty rehefa nanomboka nisy ty fampiankofany ty sy araka ny reko dia misy atao eo amin'ny tongony mihitsy ololohany olona lanjaina nefa tsy miteny hoe ajanononareo lanjaina zany zavatra efa tena lalopaky zany tena lalopaky zany efa tena dia za am'izay rehefa tsy avy ankohaka dia zao ny teniny io zay efa ety daholo ny ekipa ny pasteur Isidore mifanany voninahitra fa izy izy teo fa tsy avy ankohaka mirehare izy tena eto amin'izay natao mirehare indray ny olona tsy avy ankohaka dia nanomboka teo nampianatra teto ambony pulpitra hoe
rehefa ilaza ny anarako izy dia holazay koa ny anarany mitandrema sao dia mankany fa io le voalaza amin'ny Matthieu 24 hoe raha misy milaza aminareo any an'hevitry Kristy aza mankany, raha misy milaza aminareo hoe ao an'efitrano izy aza mankany, ka izy milaza ny tenany fa Jesosy sy milaza ny tenany fa Kristy briky hitaingenan'i Jesosy zany ça n'existe pas zany fa isika natao tempolin'Andriamanitra no tsy briky tsonitsika za tsy briky zany ah fa briky ny faritrin'alainy tamindindon'ireo olona manaiky amin'izay hitondranon Jesosy azy fa tsy misy teny mihitsy anatin'ny Baiboly ianareo dia ho brikiko ozy izy hoe ianareo dia ho mpanomboka ary sakaizako raha manaraka zay lazaiko fa tsy hoe briky dia mitainao Jesosy ka maninona ary atao manao an'izao izy mandeha dia Jesosy amin'izay ao amboniny ao dia mankoka ny olona raha ohatra ka briky tokoa izy satria ny briky ohatr'izay ny fandehanana azonareo sotra betsaka moa ray aman-dreny tamin'izay fontsay fa eo ah dia tena hoe matsapa izay zavatra zay fa ny tena hoe tiako tenenana zany amin'ny ray aman-dreny tena hoe fandiniako ilay teninao zany tsy hoe andeha miaratsiro na hoe agnaratsy amin'ilay teninao fa anitsy na zany fa ny zavatra tena hoe fantoko zany rehefa manandinoka tena hoe mpanompon'Andriamanitra marina izy ary vony ny ara-iasa aminy vony ny ara-iasa anao ny asan'Andriamanitra any le tanjona fa tsy jery olona tsy jery izy fa tena hoe vonina hiara-iasa aminy amin'ny fitorena filazantsara zay fo zay ok ia dia manoloanan'izay zany manasa tanana any aminao fa nampianatra teo amin'ny mahapasteur azy satria tonga eto amin'ny raotra ianao a tena nambara ny tenin'Andriamanitra aminao a manasa tanana aminao a tompo nambara tamin'ny teninao teo zay miheviny zay zany aminao zany tinga ambany farany mihitsy zay mitsaky teny farany raha ohatra mbana mampangetaeta misy école biblique mantsy dia raha ohatra hoe misy zavatra mampangetaeta tsy tazomenao ela so satria hoe maro olona tsy mendrika anao azy mety ampianatra zavatra mpianatra dia za moa zany za zany hatran'izay tsy nizaha nampanompon'Andriamanitra na amin'ny ekôly fa Jesosy koa zany efa nampianatra am'izay hoe tsy tokony hentin'olo ny fanoloran-tegna sy ny fagnarahan-tean'Andriamanitra dia ninahy koa zany tsy nankinika amin'izaniza fa nankinika amin'ny Jesosy ary Barthélemy azy nalaza zay tsy fantako izy tamin'le rehefa sitrana zany masony miteraka hady resabe koa zany tamin'ny Jesosy nanasitrana azy igny hoe tsy fantako izy Barthélemy na mpanota izy na tsy mpanota satria voateny mpanota moa Jesosy tamin'iny satria nagnano raha tsy fantan'olo nanasitrana amin'ny andro sabata fa jamba izy ataloha fa nahiratra ankehitriny zany hoe zany isolo placen'ny Barthélemy kely zany za eto mikasika apocalypse ty moa raha tegna nampangandoa za zany rehefa niova fo tegna ty zany mivakiko hoe indesiko amin'ny docteur amin'ny théologie ty ozy zareo tsy fantako na raha be fa zao ny